Madagasikara nosy iray miavaka amin'ny ala, ny renirano ary ny karazam-biby ao aminy. Manana harena voajanahary tsy manatsahala sy karazan-java-manana tsy hita n'aiza n'aiza eto an-tany. Saingy tandindondozy izy. Ankehitriny, tsy maintsy mitady vahaolana isika mba hamerenana ny faharavan'ny karazan-java-mananaina maneran-tany. Rehefa nankatoy ny fifanarahana momba ny karazan-java-mananaina i Madagasikara, dia mandray anjara amin'ny iraisam-pirenena mikasika izany, izay mikedry ny rindra eo amin'ny olombelona sy ny natiora amin'ny taona 2024. Nanavao ny paikady sy drafitra nasionaly ho an'ny karazan-java-mananaina na SPANB ho an'ny vanim-potoana 2024 hatramin'ny 2024 i Madagasikara. Miaraka amin'ny famatsiam-bola avy amin'ny Ministeran'ny Fiaraha-miasa Ara-toe-karena sy ny fampandrosoana federaly Alemana sy ny maso-ivo norveziana momba ny fampandrosoana sy ny fiaraha-miasa. Ny GIZ dia manora ny fampiarana eletetika asa maneran-tany, ny fanamafisana ny fampiarana nasionaly ny tanjona maneran-tany momba ny fahasamihafana biolojika. Avec le financement du ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement et l'agence norvégienne de coopération au développement, NORAD, la Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, la GIZ, met en œuvre le projet global. Le projet s'inscrit également dans le cadre du partenariat d'accélération de la stratégie et du plan d'action national pour la biodiversité en cours, SPANB. Une initiative lancée par la Colombie et soutenue par l'Allemagne pour accélérer la mise en œuvre du cadre mondial pour la biodiversité. Ce projet global intervient dans 8 pays en Asie et en Afrique, dont le Madagascar. À Madagascar, le projet collabore étroitement avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable, le MED, avec les communautés locales, les organisations des jeunes et le secteur privé. L'objectif est de faciliter la mise en œuvre des objectifs nationaux en matière de biodiversité conformément au cadre mondial pour la biodiversité. À Madagascar, ce projet est mis en œuvre sur une durée d'à peu près 2 ans, à partir d'avril 2024 jusqu'en juin 2026. Nanimboana dia nanoana ny fananganana rafitra ara-panjakana ho an'ny fanavaozana sy fampiarana ny SPANB nitetika asa. Mba hampifandraisana ireo fifanarahana telon'ny Rio, izay anisan'izany ny CBD, dia nampidirina tao anatin'ny rafitra fizohina ho an'i Madagasikara ireo tondro misa 4 mikasika ny karazan-java-mananaina. Etsy ankilany, nisy ny rafitra napetraka izay ahafahana mampifandray ireo atota-bokatra avy amin'ny ponen'ny fotony sy amin'ity rafitra ity. Izany dia mba ahafahana izy ireo manasongadana ny anjara birikiny ny fotony. Ny fiaraha-miasa natao tamin'ny projet GPF, GIZ, dia nisy ny fanamafisana sy ny fiofanana ho an'ireo fournisseur de données, izany hoe ny cantonnement, ny direction régionale, tao anatin'izay système de planification suivi évaluation izay efa système nampiasain'ny ministère ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovain-jafy efa hatramin'ny fotoana elaela izay. Dia isaorana manokana moa zany andry zareo izay tohana zay satria anisany hoe aina lehibe ho an'ny ministère izy io satria izy io no ahafahana mamoaka ny programme de travail annuel ny ministère fa koa ahafahana mamoaka ny réalisation na ny rapport annuel ny ministère izay atao hoe tsy ny ministère ihany fa miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka rehetrarehetra tafiditra miara-miasa ao anatin'izay fikajiana amin'ny tontolo iainana izay. Ao anatin'ny système de planification suivi évaluation io dia atao hoe ireo mpisehatra sy mpandray anjara rehetra misehatra amin'ny tontolo iainana zany no anisan'izay atao hoe fournisseur na données ao anatin'io zany. Anisan'izany ohatra ny tetikasa na ny fandaharana asa izay miasa eny an-toerana zany dia mampiditra n'ilay réalisation any amin'ny responsable de planification suivi évaluation ny DRED izy dia ireo indray zany mampiditra n'ilay izy any anatin'ilay système. Ohatran'izany ihany koa ohatra ny ONG ireny na ONG internationale izay misehatra amin'ny tontolo iainana zany dia tafiditra ao anatin'izay fournisseur na données izay izay mampiditra n'ilay izy ao anatin'ny système. Anisan'izany ihany koa ohatra hoe ny vondron'olona ifotony ireny communauté ireny dia tena anisan'ny mandray anjara be ireny amin'ny atao hoe ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny fikajiana azy io dia anisan'ny tena mandray anjara betsaka amin'izany koa ireny atao hoe acteur izay fournisseur na données.
Nisy torolalana narafitra izay mamaritra ny tondrozotra ahafahana manamora ny fandrindrana, ny fizoiny sy ny fanatanterahana ireo drafitrasa anatin'ny Spanbe. Ankoatr'izany dia vondrona safito momba ny tandrona fahavalo, folo, 3,000 folo, 5,000 folo, 7,000 folo, 12,000 ary 17,000 nomena tohana manokana. Izany dia nanomboka tamin'ny fahatakarana ireo tanjona ireo ka hatramin'ny fametrahana drafitrasa misy teti-bolo ho an'ny tsirairay avy. Tanterana tamin'ny 11 décembre 2025 teo moa izany ny validation technique amin'ny stratégie et plan d'action pour la biodiversité amin'ny Madagasikara. Efa hita en ligne izy io. Izay zany no midika hoe manana fitaovana voarafitra isika eto Madagasikara ahafahana manatanteraka an'izay fanarana iraisam-pirenena izay. Lavalava ny dingana na hahatongavantsika tamin'izay tao zany ireo fakakevitra ifotony ny arahan'ny salahy tamina sokajin'olona izay voakasika amin'izany fiarovana sy ny fitantanana maharitra n'izany karazan-javamananaina izany. Nisy ihany koa moa zany ny partenaire nanampy tao anatin'ny fanatanterahana an'ireo consultation isan-karazany sy ny fandrafetana ny atotan-kevitra ary anisan'izany ity projet GPF GIZ ity dia nisongadina ny asa niarahana taminy anisan'izany ny fanamafisana ny fahaiza-manao indrindra mahakasika ny resaka fizohinana ny indicateur ny Spamba. Nisy zany ny fampiofanana mahakasika an'izay ary toy an'izay fampiofanana izay zany no nahafahan'ny groupe de travail ihany koa zany ny asa namoaka hevitra mahakasika an'ireo indicateur rehetra ny cible 13 ny Spamba ny Madagasikara. Ny zava-nisy zany nahafahana ataoko hoe nampandray anjara n'ireo mpisehatra rehetra voakasiky ny karazan-javamananaina dia nanangana groupe 13 zany tsika eto Madagasikara. Ireo groupe 13 ireo zany dia mifanandrify amin'ireo cible national 13 izay hita ao anatin'ny Spambantsika izay mitovy firafitra amin'ny cadre mondial. Ny tanjon'ny cible 19 moa dia ny fitadiavam-bola loharanom-bola maharitra ahafahana manao manatanteraka ireo asa rehetrarehetra izay nieritreretina ho atao ao anatin'ny Spanba Madagasikara. Ny fiarametany tsirairay avy no ahafahantsika manatanteraka n'izany rehetrarehetra izany. Ao anatin'ny zavatra eritreretina atao moa zany ny fanaovana ny plan de mobilisation de ressources ho an'ny Madagasikara, mangataka ny fifanomezan-tana ny partenaire tsirairay avy ao anatin'izay satria raha tsy misy ny loharanom-bola maharitra ho an'ireo mise en œuvre n'io plan Spanbantsika io dia ho lasa drafitrasa fotsiny ilay izy fa ny fanatanterahana dia tena ho sahirana ihany tsika Madagasikara. Mba hampidirana fomba fiasa mampita sehatra sy mandrakitra ny fiarahamonina manontolo ao anatin'ny fanavaozana ny Spanbe dia lahara-pahamehana roa mifanaraka amin'ny drafitrasa iraisam-pirenena momba ny karazan-javamananaina sy ny tanjona nasional no natomboka. Reto avy izy ireo: ny responsabilité sociétale de l'entreprise sy ny fametrahana ny faritra ifampivelomana. Nanoana fampiroboroboana modely RSE mifantoka amin'ny fiarovana ny karazan-javamananaina ny tetikasa. Novolavolainy ireo fomba fiasa ireo mba ho lasa modely azalantara ho an'ireo orinasa hafa maniry anohanareo hetsika momba ny karazan-javamananaina. Anisan'izany ihany koa ny asa anankiray ataon'ny Landef miaraka amin'ny GIZ GPF mikasika ny tao na tamberina andraikitra ataon'ny orinasa izay fanatsarana ny tamberina andraikitra izay eny fotony ary fandinihana ny anatsarana izany ho an'ny tontolo iainana, ho an'ny karazan-java-maniry, ho an'ny mpamokatra ary ihany koa ho an'ny orinasa. Efa nanome toko fa hanohy asa mifandray amin'ny RSE na dia orian'ny fehitoana ny tetikasa azy ireo orinasa rehetra nazy tohany. I mahitsy dia amin'izay anaran'izay misehatra amin'ny sehatra maitso. Mizara telo ny aktivité anay fambolena voalohany, faharoa transformation sy recyclage, dia fahatelo varotra vente amin'ny alalan'ny botika i mahitso Diego. Ny appui azo avy amin'ity fiara-miasa vaovao miaraka amin'ny GIZ ity zany dia toko hoe renforcement de capacité, anatsarana bebe kokoa le modèle teo aloha, ampiakatra niveau kokoa ny ferme vitrine anay
satria ny tanjona dia io ferme vitrine io a dia ho afaka copien'olona marobe agriculteur marobe mba ahafahana mampiakatra vokatra sy ahafahana mampiakatra variété any vokatra vokarina ihany koa. Ankoatr'izay a dia hitondra ny amin'ny resaka labellisation ny activité en général sy ny vokatra ihany koa zany a ny fiara-miasa amin'ny GIZ. Faritra ifamovelomana miisa dika anatin'ny Tafoniavo ary nitohanan'ny Natural Justice tamin'ny famaritana ny tena ny faritra ifamovelomana. Ireto ireo faritra ireo: Anja, Andranobe, Vorehe, Amby ary Soanavelandrazana. Nanoana ihany koa ny fanamafisana ny findraisana anjaran'ny tanora, ny poniny ny fotony ary ny setra tsy miankina amin'ireo dingan'ny fanavozana sy ny fiomanana amin'ny fampiarana ny Spanbe tetikasa. La collaboration de Natural Justice avec le projet GBF Implementation de la GIZ s'est concentrée sur l'appui à la participation des communautés locales dans la révision de la stratégie nationale sur la biodiversité, mais aussi sur l'intégration des aspects sur les approches des droits humains dans cette stratégie pour la biodiversité de Madagascar, donc pour l'horizon 2026-2030. Bon, ce qu'on a fait ensemble, c'est qu'on a co-facilité un groupe de travail et notamment le groupe de travail portant sur la cible 22, qui concerne les droits et la participation des communautés locales dans la stratégie pour la biodiversité. Donc on a pu donc définir les indicateurs, les objectifs, les actions prioritaires, les indicateurs de cette cible, notamment sur la manière dont les communautés vont participer dans la mise en œuvre des actions prioritaires pour la biodiversité à Madagascar. Donc ça concerne par exemple la participation des communautés dans le processus de prise de décision, l'accès à la justice, l'accès à l'information, la protection des défenseurs environnementaux et donc aussi les droits sur les ressources, sur le foncier et les savoirs traditionnels. Ny tanjon'ireo fampiofanana ireo dia ny ampitombo ny fandraisana anjaran'ny tanora sy ny poniny ny fotony mba hanomanana azy ireo amin'ny fampiarana ny Spanbe. Ireto avy ireo fampiofanana telo ireo: fampiofanana momba ny fomba fiasa mifototra amin'ny zon'olombelona, atrikasa fampidirana lalina momba ny karazany zava-mananaina ho an'ny tanora avy amin'ny faritra 7 eto Madagasikara, fampiofanana momba ny andraikitra sy fomba fitarainana ho an'ny fokon'olona mihoatra ny 10 ho an'ny Tafoniavo izay monina manodidina amin'ny faritra Arovana ao amin'ny faritra Boiny sy Diana. Ireo fanamafisana fahaiza-manao ireo dia nitanterahina niaraka tamin'ny fiara-miasa tamin'ny Natural Justice, ny tambajotry Tafoniavo ary ireo fikambanan'ny tanora notarian'ny Malagasy of Biodiversity Network. Ny fampiofanana misy dia misy zay fiofanana zay natao tamin'ny fikambanana zay peritana ny Tafoniavo na ireo fikambanana zay mitambatra ao amin'ny tava toy ny hoe VOA na fokon'olona eo amin'ny fokotany hita ary mahomby ary ny lina sy vonandray andraikitra ny fokon'olona na ny VOA ao anatin'ny nahazo an'izay fiofanana zay ho fanohizana mba tsy toerana vitsy ny hazo ahoana fotom-pahalalana ahafahana miaro ny zava-mananaina amin'ny faritra fampivelomana. Misy koa ny fiofanana zay hoentina ifampiresaka ifandraisy lahatra amin'ny mpitondra sy ny fokon'olona toy ny hoe adisika na plaidoyer ngamba ny fiteny azy amin'ny vahiny fampiofanana. Misy koa ny fampiofanana zay natao nampafantatra ireo lalàna ny zava-mananaina zay amin'ny faritra fampivelomana. Nanatanteraka atrikasa fifampitiniana isam-paritra tany Boe, Sava, Sofia, Betsbook ary Diana ny Malagasy of Biodiversity Network sy ny Tafoniavo niaraka tamin'ny fanohanany tetikasa GBF Implementation izay niarahany tanora sy ny poniny fotony tamin'ireo manam-pahefana voakasika. Atrikasa nasionaly roa ihany koa no nahafahana nandrafitra ato tantaratasy roa. Misy ny fijoroan-kevitra nasionaly ny tanora sy ny poniny fotony momba ny fanavaozana ny Spanbe ho an'ny ministère ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lova-injavy. Les jeunes dans la mise à jour du sport
ont été impliqués lors de la consultation régionale. C'est-à-dire que lors de la consultation, chaque jeune de chaque région ont donné leur cible prioritaire. Ensuite, il y avait une consultation nationale d'où les jeunes ont exposé leur cible prioritaire en face au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Ny andiany fahatelo tamin'ny mety fifandraisana ndraiky ty dia nifantoka amin'ny fomba fanaovaovao ny fifanakalozana iraisam-pirenena ary ny fandrafetana avokam-pahalalana. Noho izany dia fomba fanaovaovao anankiroa no nitohanana izay mifantoka amin'ny fampidirana ny fandraisana ndraikitry ny tanora amin'ny dingan'ny fanavaozana ny Sipanibe sy ny fananganana faritra ifampivelomana. Ireo fomba fanao ireo dia naseho tamin'ny fifanakalozana iraisam-pirenena. Mikasika izay indrindra dia mpandray anjara 12 no tohanana ny fandraisana anjaran'izy ireo tamin'ny fifanakalozana iraisam-pirenena miisa 5 izay nahafahana ny fampizaratra kefy sy nakana hevitra avy amin'ireo tambajotra iraisam-pirenena isan-karazany. Ma contribution durant la COP était de porter la voix de la jeunesse et surtout de montrer au monde entier que le jeune malagasy s'implique activement dans la protection et la conservation de la biodiversité. Et parlant de mon organisation, après la COP, j'ai été une figure, une inspiration pour d'autres au sein de mon organisation. Ireo fifanakalozan-kevitra sy fifamizarana traikefa ireo dia nanome sehatra ihany koa anehoana sy ampisehoana ireo fomba fiasan'ny volavolaina tao anatin'ny tetikasa tamin'ireo mpiara-miombina antoka iraisam-pirenena. Ireo fampandraisana anjara ireo dia nanampy tamin'ny fampisogadinana ireo hetsika nasionaly sy nampiroborobo ny fampianarana momba ireo fomba fanao tsara amin'ny fiarovana sy fitantanana ny karazany zava-mananaina. Donc, nous avons eu des échanges d'expériences et des partages de leçons apprises sur les processus de révision de la stratégie nationale sur la biodiversité entre Madagascar, RDC et la Namibie. La contribution de Madagascar, particulièrement de Natura Justice, à cette occasion, c'était de partager comment est-ce qu'on a donc intégré les aspects sur les droits humains dans la stratégie nationale pour la biodiversité en ligne avec le cadre mondial pour la biodiversité. Vokampahalalana 10 no novokarina mba hamaliana ny filan'ireo mpisehatra amin'ny fiarovana ny karazana zava-mananaina eto Madagasikara. Anisan'izany ny fanontsinana sy ny fampiarana ireo tanjona nasionaly momba ny karazana zava-mananaina. Ao anatin'izany no ahitana ny torolalana natokana ho an'ny fomba fiasa manovana teraka ny lafiny mahalala sy mahavavy eo amin'ny fiarovana ny zavaboary izay mifantoka amin'ny fampiroboroboana ny mahalela sy mahavehivavy miabo. Ity fomba fiasa ity dia nanampy hanamafy ny fandraisana anjara ireo mpisehatra amin'ny fiarovana ny karazana zava-mananaina eto Madagasikara manodidina ny vina iraisana izay volamina tsara kokoa ary mifanaraka amin'ny tanjona maneran-tany. Izany dia mba ampiroboroboana ny fiaraha-miasa eo amin'ny sehatra samihafa sy ampirisihana ny fandraisana anjara amin'ny fotsiny ny vehivavy ary ny tanora ahafahan'izy ireo mandray anjara amin'ny hetsika midadasika kokoa sy maharitra izany.